fanamboarana Colisée ao Ratrova. Tsy tokony mangalatahaka ny ivelany isika eto Madagasikara. Fitantanana amin'ny firenena tsy voajan'ny mpitondra intsony ny teny fampiarana. Fifehezana ny fiparitana ny coronavirus, mila mihaino feon'ny mpanao politika rehetra ny mpitondra fanjakana. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Sabotsy 17 ny volana May taona 2020. Tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao, karibu atsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny famahazatra atsika dia andesina manomboka ny vaovao amin'ity niany ity ny tatitra avy any anivon'ny CCO COVID-19 momba ny valanaretina coronavirus. Ny ampy tranga 70 vaovao indray androany ny olona nahitana ny tsimikaretina izay any Toamasina avokoa izy ireo. Izany hoe tafakatra 720 ny isan'ny olona nahitana ny tsimikaretina nanomboka ny volana Martsa loso teo iny ka hatramin'ny niany atoandro. Eo amin'ireo izay mbola tsaboina kosa dia 770 no isan'ireo tsaboina eny anivon'ny hopitaly ka ny 4 amin'ireo no marary mafy. Ny ampy 3 ny isan'ny sitrana tamin'ity niany ity ka tafakatra 770 ny isan'izany hatramin'izao. Araka ny tatitra ofisialy hatrany moa dia rono namony ainy noho nyity valanaretina ity teto Madagasikara. Vaovao makasika ny politika ary dia ny fanao sesilany atreto ny faneho-kevitra ireo mpanao politika samihafa manoloana ny paikady izay ampiasainy ny fitondram-panjakana amin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Nisy indrindra androany ny fanadihadiana izay nataony Germaine Menjanahary manodidina an'izay. Andeha rahantsika eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Toy izao ny zavanisy tetsy amin'ny tsenana Anosy ny atoandro teo vao miala ny polisy dia mivelatra mamelatra entana indray ny mpivarotra ny tsikaritra dia tsy ireo tsokajiana ho marefo sy sahirana teto amintsika ihany no sahirana amin'izao fotoana izao fa ny malagasy iray manontolo mihitsy tsy tokony iolon'olona sy iseho havita tena ny mpitondra manoloana ny ady atrehina fa mila mivelatra amin'ireo helovelona samihafa eto amin'ny firenena. Ankoatra ny fanomezan-danja ny manampahaizana ara-pahasalamana dia ilaina ihany koa ny fampidiniana ny sampanao politika manoloana izao olana atreha ny firenentsika izao. Atsika veranga aloha tena irahina alonga tamin'ny samy iady amin'ity aretina atsika tsy hoe dia resiny ilmorisy kely tena tsy ana tena elorisy kely iny efa ny azy zao fa tamin'ny faha 24 jours androany efa tsisy ka contact tsony mazava ny azy teny tany dia atsika ve dia morisiny tsika ve dia fa aloha tsy asina fahakalana tsy asina zavatrana fa dia mitony indrindra atao ny deuxième arrondissement zay vonina iary asa zay vonina ana ifanapitsy ny tany andresan'ny ty areto manjozaty satria era-tany ty dia aloha mba tena atao ady masina lizy mba hivavaka ary mba hiconcentré tena nalanitsika engany eto amin'ny 6 arrondissement eto amin'ny voatra Tananarivo mbola tsisy maty mba toizatsika hiady mafitsika mba hatanteraka an'izany dia mba hofona tsy hoely ty raha ty satria sady mampijaly atsika mampanona atsika manimba zavatra be da be dia ohatran'ny zavatra letraretra moa rehefa misy dia rehefa mahay miara-manarina miara-misikina atsika dia ho lasa lavitra ary foana tsy hoely fa dia tena ho afaka hoe izay mifandrina ary izay fivavahana. Eo amin'izay lafy ny politika izay hatrany manoloana ny toetra raha-pirenena izay mafampana amin'izao fotoana izao dia nitondra ny faneho-keviny ihany koa androany ny mpanao politika araiky. Andeha rahantsika ny andindin'izay tateriny Njavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Amin'izao vanim-potoanan'ny fiboana izao dia toa tsy tantaratra intsony ny fankahikevitra ny mpitondra fanjakana amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa eto amin'ny firenena. Adiraisana nefa ny tokony atao manoloana izao valanaretina mahatonga fikorontanana samihafa eto amin'ny firenena izao. Mieritreritra ve izany mpitondra fa mahavita tena manoloana izao krizy ara-pahasalamana izao? Raha ny fahitanay ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao fampiarana ny benirana izay hitatsika tsy voahaja aloha zany na tamin'ireo fisehoan-javatra maro samihafa zany raha tsy hiteny fotsiny hoe mikasika ny anamboarana ny hoe tanamasoandro ohatra tery ny zavatra niseho tany Ambovombe zay zany mieritreritra fa zavatra tokony ho hajaina
ary zay ny sotoavana maha-malagasy ny tenerana. Tsy misy zavatra tsy vita tsy ao anatina tenerana. Ka zay zany no ivirina hoe tatoato indrindra fa ao anatin'izao hoe fahamehana ara-pahasalamana zao dia tsisy tenerana na fananganan'ireo rafitra maro samihafa zany na ny fampandehanana fiatsinan'le valanaretina. Porofony zany izao tsy fanajany mpitondra fanjakana ny asina sy ny kolotsaina maha-malagasy izao intsony. Vakom-pirenena no asiana resaka eto. Sa rehefa eo amin'ny fitondrana ve dia afaka manao izay tiany atao? Mbola tsy vakotra vako raisam-pirenena izy dia vakoka ho an'ny firenena ray manontolo. Dia izay zany ny filazako azy hoe na vakom-pirenena io tsy hoe rehefa ianao tompona andraikitra amin'ny ministera mikarakara an'izay dia izay tianao atao no atao. Fa tokony misy hoajaina zany ny fenitra tokony atao amin'izany vakom-pirenena zany. Mampametra-panontaniana ihany koa no hoe voafehin'ny fanjakana marina ve ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto amintsika, ny fijerevana ny sosialim-bahoaka sy ny sisa. Le valanaretina eto amintsika rehefa maraina izy mamitsaka fa manomboka amin'ny atoandro izy zay izy vao mivoaka. Zay ny olona vao mitsoaka zany misitrika ny an-trano manao an'le fihibohana. Fa amin'ny andavanandro izy zany dia tsy hitanao koa zay fihibohana atao ao. Ka rehefa izay ihany le izy maninona raha tedavina ny fomba mampiodina ny toe-karena, mampiodina ny asan'ny olona andavanandro hivelomany no miatrika an'le fianakin'le valanaretina. Vaovao mandidina ny kolotsaina kosa indray efa iarahantsika mahalala fa maro ny olona izay nampiakapeo manoloana ny zavamisy izay atao ny fitondram-panjakana dia ny fananganana kolize eny anaty rova amin'izao fotoana izao. Nitondra ny fahitany ny zavanisy ihany koa tamin'ity androany ity ny jeneraly Desire Ramakavelo. Ny andindin'izay tateriny nomena Andriamana Misata sy Tokira Marolahy. Anisan'ny lovam-pirenena ny rova Manjakamiadana ary tena anisan'ny tarafana ny andohan'ny tantaran'ny Antananarivo sy Madagasikara ary tokony reharehantsika malagasy satria antsika io. Za aloha ty dia tena hoe hevitro manokana ary hoe mandala malagasy, mandala ny kolotsaina malagasy, tena hoe rehako mihitsy malagasy miainga amin'izay le hoe kolotsaina izay. Ary zay kolotsaina izay ny anisan'ny zava-dehibe dia hoe ny fitazonana ny maha izay anao zany hoe malagasy anao. Tsy ilaina makatahaka ny hafa manana ny maha izy azy tompoko ny malagasy. Fa rehefa mametraka ny zavatra io anao dia rehefa tonga izao mpizahatany dia hoe inona amin'ity zavatra apetraka reo eto ity no endrika mampiseho malagasy. Inona? Vao mahita an'io anao dia ny any Roma no hitanao, ny any Italia, Coliseum. Zany hoe mangala tahaka an'iny Romain fotsiny indray zany tsika izao. Inona ny angalanao tahaka ny Romain? Tsy ilaina lana tahaka an'izy zany. Zany efa tany amin'ny antikité ao zo mivazana. Miverina any amin'ny antikité tsika mametraka io. Tsy fandrosoana mihitsy io amiko fa fiemorana. Zay ny fahitako azy amiko fa za kosa dia tena mitazona malagasy ary rehany malagasy ahako. Anisan'ny zavatra anankiray rehefa tonga ny mpizahatany anisan'ny mpanjely any olona hainareo efa nanana nytony zavatra tony tapitapika izy mahita an'le Coliseum, mahita an'le Colisée. Inona ity? Inona nanaovanareo anio? Inona amin'ny tantara tompoko io? Inona? Fotoana tena tokony hoe iverenantsika amin'ny malagasy. Tsika nge tsy ho afrikana mandrakizay doriaminy, tsika tsy ho aziatika mandrakizay doriaminy, tsika tsy ho europeana fa tsika malagasy. Eo amin'izay vaovao izay hatrany dia mariky ny fahafantarana ny tantara ny fanajana ny kolotsaina sy ny sotoavina malagasy. Raha ny zavamisy amin'izao anefa no jerena dia mahazo vahana tanteraka ny ako ny fanjanahantany teto Madagasikara. Anao fanadihadiana manodidina an'izay ary nanatona mpahay-tantara inomena Andriamana Misata androany mitatitra izay andindiny izay eo amin'ny sary ny Andra Kotomalala. Mihavery hatrany ny kolotsaina malagasy satria mbola hita taratra ankehitriny ny toe-tsaina izay mbola tavela tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Amin'izao toe-draharaha izay misy eto amin'ny firenena izao dia hita pirofo fa tsisy intsony ny fifampitsinjovana eo amin'ny samy mpiarabe. Voalohany indrindra aloha ny anisany hoe sotoavina dia ny kolotsaina, dia ny sotoavina faharoa dia ny kolom-piarahamonina. Malagasy tena manana ny sotoavina mazava tsara mihitsy na kolotsaina na kolom-piarahamonina dia ny fifanajana na fanajana.
tena hoe zay ny fanajana zany na ny tenanao na ny fananan'ny hafa na ny tontolo manodina tontolo aina zay ny fototra zay ny mamalakasy atsika dia hitanao mazava tsara fa amin'izao fotoana zao zany fifanajana zany a zany fanajana zany tsara fa miteny hoe fanajana dia hoe fanarahan-dalàna ny voalohany indrindra mbola misy ve ny tena mampalahelo dia zao hoe rehefa tonga ny fanjanahantany dia ohatra miva tanteraka le toetrany ary nefa ny tena fananinana ataon'ny mpanjanaka mihitsy a le hoe zarazara ho anjakana dia lasa tsy mitovy saina ny tsony le malagasy dia samy maka ho azy le malagasy samy manao zay teny le malagasy kolotsaina ny voleny mpanjana tany mihitsy ny a zay le hoe lasa miteraka fisamatsamana fisarazarana fitsitokotokony zay. Vaovao eo amin'ny sehatra ny sosialy kosa indray malagasy maro no latsaka anatin'ny fahasahiranana lalina amin'izao vanim-potoana ny fihiboana izao indrindra fa ireo izay tsy maintsy mitady ny sakafo hohanina isan'andro. Ianao no fanadadiana manodidina an'izay indrindra inory fitiavana androany mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny Mathieu Prince. Mitaraina ny ankabeazan'ny vahoaka amin'izao no ny fahasahiranana lalina efa miatra amin'izy ireo. Saika voakasika avokoa ireo sehatra rehetra eto amintsika eto ny fitaterana. Mitaraina ireo mpitatitra eto an-drenivohitra fa miena ny vola azo. Zarara mahita 3,000 ariary entina mody ao anatin'ny iray andro. Raha ny hoe fitaterana aloha hatreto mbola tsy hita izay tena mariny. Tena very sasaka be mihitsy amin'izao. Mba mangataka zany zay mba hiasa parivo andro aho fa tena ezara be ilay miasa tapakandro fotsiny. Eo amin'ny 30% vola miditra teo aloha zao vola miditra aminay na 25 eo. Ty tôbily ty zao nanenjika 300 aloha dia 100 000 ny azon'ity 75 ary indraindray. Tsy mahavelona ka tsy mahavelona. Vola hoentiko mody amin'ity ny 15 000 dia 20 000. Dia natano aloha fa mahafantatra fa vazay fotsiny hoe andana fa misy kely sy ny tsisy tsy mitovy. Le lera zany efa enjehana dia nefa mbola misy embouteillage ihany koa dia lasa maty be zany zay zao toritelo amin'ity zao nefa zao tsy mahavita ray tsony rehefa avy fa misy ny sasany tsy mahita an'izany tsy maintsy ninazy ihany na fa raha ny anay patron anay mba mifamitsinjo aminay dia zay azonay ihany dia ekena. Amin'ny ankapobeny tsy mandeha amin'ny laon'ny intsony ny fitadiavany vahoaka malagasy. Anisany anton'izany ny afon'ny fotoana ahafana mivezivezy eo koa ny tsify sy ny fiara fitateram-bahoaka aoriany amin'ny 3 ora tolakandro. Androany zao andro bisety tsy mbola tsisy aina hatramin'izao tsy hoe embouteillage ve sa maninona amin'izao fa zao ny nalamaitsany mody tsy maintsy misy daholo na moa amin'le bisika. Raha nesa zao mivarotra dia manenjika masokarenan'olona dia nefa ny tapakandro kely anao no mivarotra dia indraindray tsy lany ilay zavatra midinao nefa ny tompony entana tsy manala an'izany fa tsy maintsy ohatrany hoe penao foana zany no vola ohatra hoe misy fiatraikany be mihitsy ilay izy na eo amin'ny lafy fidiram-bola na eo amin'ny lafiny fiainanao an-tokantrano na vola miditra zany lasa ohatrany hoe mihena vola miditra. Raha tarafodiana ohatra dia tsy mahita bisy tsony ianao raha ohatra raikiraiky. Amin'izao krizy mahazo ny firenena izao indrindra no iandrandran'ny ny malagasy ny fanampiana tsy tapaka ho azy ireo kanefa tsy hita loatra mipaka amin'ny vahoaka indrindra ireo sahirana ara-pivelomana akory izany ny fanampiana izany. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany anisany olana lehibe sedrainy ny vahoaka malagasy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fepetra izay noraisy ny fitondram-panjakana amin'ny fanafoanana ireo bazary be isan-kerinandro ary dia voakasika izany avokoa na ireo tsy tokony ao anatin'izay aza. Teny Ambodin'ny Sotro no nisy ny tranga anankiray tanterina inory fitiavana amintsika ny momba an'izay eo amin'ny sary ny tahiry ny aina ranarynirina. Tokony avahana tsara ny tsena isan'andro sy ny isan-kerinandro hoy ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'Andrianjato Ambodin'ny Sotry. Velotaraina mantsy izy ireo fa voakorota ny mpitandro ny filaminana amin'ny asany isaky ny sabotsy toy izao kanefa tsy voakasika ilay tsena isan-kerinandro. Fa ny fahatan'ilay tsaretsareo maka entana aminay daholo tsy maharaka mihitsy ary zay isan-kerinandro ngamba misy eo amin'ny 12 izy ny tokony maka entana aminay efatra sisa zao dieritreto an'izany eny tsy maharaka mivoaka atsony zany miditra zao ankehitriny nefa zao dieritreto andro sabotsy tokony karamaina dia miafina manao an'ilay izy tanao ny tsena zao ary mbola amidy sikafana zao io mahatonga ny manao an'izao. Any atao zay mipetraka dia aty zay mivarotra dia eritreretina ny tomobila ny embouteillage dia avaly azy efa tonga aty dia
fotoana fohy fotsiny zany zay a dia mody indray dia zay mba hitaraina ny fanjakana hoe aloha zay mba tady vola ihany rehefa mba hoe fotoana hoe amin'ny ray ny farany a izay zany zavatra mampalahelo anay hoe misy ve sa hoe malagasy rehetra ve hono hoe tsy avela mitady vola ntsony fa efa misy harena ao kibon'ny tany satria raha ny any an-dafy a rehefa ohatra ka tsy avela mikarama ny olona dia tonga ambaravarana mifanampiana ny antsika tsy misy hoanina ny ankizy a nefa ny a tsy avela mikarama Patiantoka hatrany amin'ny 5 isan-jato no mahazo ireto mpivarotra ao anatin'izao fihiboana izao. Zara raha mahita 4,000 ariary ao anatin'ny iray andro hoentina mody any amin'ny vady aman-janany. Ny mpivarotra ato zany ny akamaroany tsy misy tena hoe fampanankarena be fa zay mba hitany androany no hoaniny dia le any ambolanin'le mpivarotra mihitsy zany ny tonga dia sahirana. Mety sitrany mety avoantsika ihany zany le aretina fa mety le anoanana indray no ahafaty an'le mpivarotra satria matiny ny anoanana. Alao rehefa ravana le tsena ny sotry amin'le hebdomadaire rehefa sabotsy dia avahana hoe reto le journalie reto ny hebdomadaire fa tsy tonga dia kofroka fotsiny zany le izy dia lasa malahelo le mpivarotra. Mpanao asa tanana mpivarotra ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny andavanandro no mivelona ato amin'ity tsena ity isan'andro. Aiza tokoa moa izany no ahitan'izy ireo sakafo any vady aman-janany raha toa ka hofanany fanjakana ihany koa ny tsenan'izy ireo. Ny fanampiana izay mba nantenain'ireto mpivarotra dia tsy nipaka tany amin'ny akory. Vaovao mifandraika amin'izay sehatry ny sosialy izay hatramin'ny siny ny fihiboana teto Madagasikara dia sehatra asa maro be manerana ny nosy no mitaraina avokoa satria hiara ny voka-dratsy n'ity fihiboana ity. Anisan'izany ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny asa tanana. Njavandremahefa no nagnano ny fanadihadiana manodidina an'izay hoarantsika eo amin'ny sary ny Andra Kotomalala. Tsy misy ny tsena fa tiantoka ny hainan'ireo mpivarotra ala malagasy ao amin'ny tsenan'ny Ravoangy amin'izao. Tranoeva manodidina ny 400 eo no mandrafitra ity tsenan'ny ara malagasy ity. Nandritra izay fihiboana izay anefa dia ny 5 isan-jaton'ireo mpivarotra ihany sisa no afaka mivarotra noho ny fahalaviran'ny toerana misy azy ireo. Tsy hoe mahalafo zany alehany aty fa noho tsy fananana dia miezaka sao zany hoe tena marina tokony mihiboka zay fa noho tsy fananana dia mandeha tsy fidiny fotsiny zay miala ny enina fotsiny zay ary zay tsy midika hoe mahalafo akory ity miala ny enina zany no alehana ity. Zay zao raha hoe resaka volan'ny fanjakana dia fa tena nanan'ny fanjakana tosa bitabita fa nikomininy tsy afa-manoatra mihitsy tsisy volana ray toka hoe matika mitene anina fa dia tena tsy misy mamenatra mitene izy roa. Tsy mba nisy anefa ny anjara fanampiana nomen'ny fanjakana azy ireo nandritra izay fihiboana izay. Mitaky vahaolana maharitra avy amin'ny fanjakana araka izany izy ireo. Raha zavatra henonay aloha zany vaovao nitenen'ny président hoe tokony azo fanampiana daholo ny olona rehetrarehetra na mpivarotra. Ny zavatra mampalahelo anay nefa ny mpivarotra amoron-dalana na azo fa maninona izahay mpivarotra mandoa mandoa abonnement mandoa ny rehetrarehetra tsy mba nomeny izahay. Ny zavatra tena mampalahelo koa nefa ny amin'izao fotoana ny zava-misy zany dia lasa foana ny tsena larobe. Foana daholo satria ny zavatra tsy haiko hoe inona ny tena antony amin'ilay izy nefa mba fotoana tena miteny hoe tena tapakandro anie izay mba mivarotra manomboka mivaly izay ny tonga aty ka hatramin'iray. Izay zany mandaja n'ilay fepetra fa tena mba mangataka ny fitondram-panjakana zany izay hoe vahao ilay tsena larobe. Vahao re ny lalana misidina makany ivelany fa zay ny tena aminany amin'ny province fotsiny satria io ny ahafahanay zany mba ahafahanay mandefa mivarotra ny entanay satria raha mba tsy misy ny any ivelany mba misy ny any amin'ny province mifanerasera aminay. Dia angavianay mba hisy fijerevana manokana koa na amin'ny resaka fandoavana ny eta sy ny rehetrarehetra momba fivarotana ety mety misy azo ny fitondram-panjakana atao ve azo anafoanana ohatra na dia atao hoe tao amin'izay 4 volana nihiboka zay nefany Ny karakara etsika ara-tsosialy ny solombavambahoaka Rastany tena ny boriboritany faharoa androany ho tantsoroka ho an'ireo olona sahirana amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Germaine Menjanahary no teny an-toerana mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Olona sahirana miisa 10 ao anatin'ny boriboritany faharoa no notolorana varikilao sy arovava ary arorona. Tanjona ny fanampiana samy malagasy ao anatin'ny amena ara-pahasalamana izao. Fa tena efa sahirana tanteraka ny vahoaka isa tokony ambaravarana ary aty amin'ny deuxième arrondissement eto Antananarivo ity dia fantatray ary hitapoka hita-pirenena zany fahasahiranana zany fa ny angatahana amin'Andriamanitra angatahana amin'izy tompo ao ambony mba hifarana amin'izay izao aretin'izao raha sitrany.
mpanao lalàna tokoa no asan'ny solombavam-bahoaka saingy tsy afaka nitazam-potsiny ny fahasahiranana izay miatra amin'ny vahoaka madinika no antony natonga ny fandraisana andraikitra. Naona zay député, naona zay député disa député moa ny anjaran'ny député nge dia olona mitatitra zay olana anareo any amin'ny fanjakana mpanatanteraka nefa na izany ary tsy fanoloana ndraiky fa satria zaho tsy manome olona ray na roa fa zao sy hitanareo tena mbo hitanareo sahirana mbo hoeto miaraka aminareo fa tsy mihoatra hoa eo amin'ny 420 isaka ny fokotany misy 24 fokotany moa dia natako 24 koa zao mbo hoeto aloha satria tsy arako fa mbo meko an'izay fampizarana kely zay zava-misy ao ary fandraisako anjara amin'ity arety mandoza ty dia iny moa ny tonga dia efa mitonga daholo zareo misy vitsivitsy tonga moa alolona moa rehefa misy hoe fizarana dia hitanareo tonga ma fa misy mihoatra be da be tsy natsona dia atahoana moa manelika azy fa tsy maintsy tena fampiprevoir an'izay anao tsy maintsy nanao anjara an'izay dia tsy maintsy natao le izy tsara ny manamarika fa andihan'ny fahatelo ny etsika natao androany ity raha ny fanazavana dia ny mba anajana ny fepetra amin'ny amehana ara-pahasalamana no antony anaovana azy ho andihany toy izao. Tratra ny député Rastany mba nanome sakafo kely ho anay fa dia efa mosary be mihitsy anay zava-dehibe aminay mihitsy izao fa dia misaotra betsaka tsy hisy fidiram-bola fa dia efa mipetraka izay kely hita maraina ihany. Le vary tsinjo sa iny tsy mbola tsy nahazo mihitsy tamin'izay tombony mbola tsy nahazo zay koa nge karama sasalamba nesanay dia randray mahita dia mihinana dia randray tsy mahita dia tsy mihinana. Lasa mesahirana satria ray aman-dreny zao tsy mandriaka hama dia mpianatra mianatra foana nefany dia lasa ny écolage aloha foana nefa ny fianarana tapaka ny sasany dia ny sakafonay konkoa lasa tsy ohatran'ny andavanandro taloha intsony. Vaovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray. Aretina mbola sarotra resahana eto eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny faharovita ny tranonamany. Vinavinaina natombanana ho 5 alina ny isan'ireo vehivavy izay tratra ny aretina mamany lava vokatrio tranga io. Nisy ny fanadihadiana izay nataony Jessica Miray manodidina an'izay androany satria dia amin'ny tian'io ity no andro erantany adina amin'izany aretina izany. Isan-taona, vehivavy sy adolescento 4 no tratry ny antsoina hoe fistule obstétricale eto Madagasikara. Ny antsoina hoe fistule obstétricale dia faharovita ny lalanjaza, izany hoe ateraky ny fahasarotam-piterahana. Lasa misirika mampifandray ny tatavisy sy ny lalanjaza, any ka atsitana any amin'ny fivaviana ny fivalanan-drano. Ny tena tratry ity aretiny ity eto amintsika dia ny tovovavy adolescento 14 hatramin'ny 17 taona, ary indrindra fa ireo vehivavy any ambanivohitra lavitra noho ny fahalavitra ny toeram-pitsabony. Ateraky ny fanambadiana sy ny vokaloha loatra ihany koa ity aretiny ity. Ny ankamaroan'ireo tovovavy no tsy mahazo fiofanana akory alohan'ny hiteraka. Ireo izay tratry ny aretina ihany koa dia matetika ahiliky ny fiarahamonina ary ariany vadiny mihitsy. Ny vehivavy tratry ny aretina ihany koa ny ankamaroany tsy mahazo ilay zaza na sarim-piterahana azy. Fantaro nefa efa azo tsaboina tsara eto amintsika ny aretina mamany lava amin'ny alalan'ny fandidiana. Ny taona 2024 no nanomboan'ny fiaraha-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny UNFPA hitsaboana ny aretina mamany lava. Vehivavy 504 no efa nisitraka ny fitsaboana hatramin'ny taona 2024 no makaty. Mbola sakana ho an'ny fitsaboana eto amintsika nefa ny tsy fahasahian'ny vehivavy manantona tobim-pahasalamana, mbola 5 amin'ny 7. Isaky ny 17 ny volana May toy izao, ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny fanafoanana ny aretina mamany lava. Loha hevitra ho an'ity taona 2024 ity, atsaharo ny fanavakavahana ara-pananahana, atsaharo ny fanavakavahana ara-pahasalamana, andeha ho faranana ny aretina mamany lava manomboka izao. Ny vaovao sy maresaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mbola mandidina ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus hatrany no entina hoanao anatin'ny vaovao eran-tany. Mbola maro ny olona lavony ity valanaretina ity ao Amerika Latina.
Ny andindin'izay tateriny Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Tokiramarolahy. Des milliers de tombes creusées en urgence. L'État de Sao Paulo détient désormais un triste record, celui d'abriter le plus grand cimetière du Brésil. Rehefa avy any Chine, Europe ary États-Unis, ny tanàna tena nitondra faisana noho ny coronavirus dia Amerika Latina indray no ivon'ity aretim-mandoza ity amin'izao fotoana izao. Ny sekretera-panatanteraka ao amin'ny OMS dia laza fa i Amerika Latina indray no atahorana ho ivon'ity aretim-mandoza ity. Mavesatra mantsy nisy mivoaka ny atoerana amin'izao fotoana izao satria tafiakatra arivo mahery ireo olona namony ainy ao anatin'ny 420 ora. I Brésil no firenena voakasika mafy indrindra treto ao amin'ity kontinanta iray ity satria tafiakatra arivo mahery ireo namony ainy ao anatin'ny 420 ora. 770 ireo matin'ny coronavirus ao Brésil hatramin'ny androany maraina. Manaraka amin'ny Brésil dia Meksika no firenena voakasika mafy indrindra ihany koa satria 770 ireo namony ainy ao anatin'ny 420 ora. Raha araka ny filazan'ny tompon'andraiki mpahefanany atoerana trany dia manano saotra ny fanangonana nisan'ireo marary sy namony ainy ao Meksika noho ny habean'ny velaran-tany any atoerana. Arak'izany dia tsy maraka intsony ny fandevenana sy ny toerana andevenana ireo namony ainy na ao Brésil izany na ao Meksika na ao Peroa tsy mifanalavitra amin'ireo firenena roa ireo. Ity farany izay nanapa-kevitra fa hotohizana hatramin'ny 30 jona ho avy izao ny fihibohana ao aminy. Inany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity matinala ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadinoina awarian'ny vaovao rehefa alina tahaka izao dia misy ny horonan-tsary izay omena anao. Raha hoan'ny androany dia hoarahantsika eto amin'ny fahitalavitra MBS ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Mission Impossible Rogue Nation izay lalaovin'ny Tom Cruise izy io ary karazana espionnage. Ho an'ny rahampitso ihany koa dia efa tsara ny manatsidika an'izay satria dia ny horonan-tsary Ray Lord Tiger no hoarahantsika eto amin'ny fahitalavitra izay lalaovin'ny Jackie Chan izy io ary karazana horonan-tsary action comédie izany. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby ary mirary farany herinandro finaritra ihany koa. Veloma tompoko.